matetika lehilahy foana no mahazatra antsika hoe mpikosika kapila fa eto dia andriambavilanitra kely tena mbola tanora mbola sipa kely i DJ Anna. Yana DJ Anna moa zany fahafantarana ankizy anahy ka passionné aloha voalohany indrindra dia papako nanao an'ity zavatra ity tamin'izany dia ohatrany tiako ilay izy mihaino hira lasa tio azy ohatrany efa raha nikorina ao anaty ilay izy efa tamin'ny mbola kely mihaino hira fotsiny eky tamin'izany mbola kasety fa tia mihaino hira dia manaraka gadona raha gany tena fihainoko tamin'izany dia efa lehibe efa taty aoriana âge de 18 ans mandeha balle de scène dia mihaino manao écoute fotsiny fa tsy mandihy dia lasa tafiditra be amin'izay taty aoriana. Taky ny vehivavy rehetra dia mahafinaritra azy ny miala amin'ny mahazatra ny zavatra atao. Eto izao dia fikosehana kapila no ataon'ny DJ Anna ary azo lazaina hoe misy ny hafahafa fijery, misy ihany koa nefa ny manao fijery tsy maninona mihitsy rehefa mahita azy hoe mikosika kapila. Misy karazan'olona tsy voafaritra satria misy zao namana DJ makafy hoe wow vehivavy manao dia manohana anao izy amin'ny resaka teknika sy ny rehetrarehetra fa misy koa nefa ny sasany tsy azo sakanana amin'ny zavatra tiany tenenanao hoe hainao tsy mahay ianao mahay olona tsy maintsy miteny foana hoe vehivavy maditra be zany vehivavy lasa DJ zany ohatrany hoe no miaina rehetra hoe miasa ianao dia manana activité be dia be ianao dia ohatr'izay ihany koa izay fa tsy hoe maditra akory disoko ilay tenin'olona anankiray izay. Rehefa ilay mikotrana ato an-trano dia rehefa leo dia miala fotsiny tsisy lerany hoe dia himixa zany dia installena matos dia alefa dia mixe ianao efa fantatry ny olona hoe DJ dia tia maneno dia manao tsy hoe matetika be manao anazy sa rehefa ilay hariva ohatra hoe miditra ako amin'ny 10 hariva dia amin'ny 10 sasany eo na amin'ny 9 dia miala ako. Ho an'ny DJ Anna tokoa dia nataony hitadiavam-bola izy ity na izany na tsy izany ary tsy tena hoe fototr'asa akory fa manana asa manokana izy. Ankoatr'izay nefa dia tsy adinoina ny fikarakarana ny tokantrano, ny fikirakirana ny ao an-trano ao, manadiodio, mandamindamina satria tahaka ny vehivavy rehetra dia mikarakara tokantrano i DJ Anna. Sombony fotsiny ireo amin'ny zavatra vitan'ny DJ Anna. Mahafinaritra no mijery azy mikosika kapila ary azo lazaina hoe tena mahavita ny vitany tovolahy tokoa izy ary indraindray ara mety mahavita lavitra mihitsy.